Makasika ny fahasalamana indray kosa mitaka ny fametrahana ny sampana manokana miazy ireo eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny mpitarika ny syndicat ny paramedy sy ny mpampivelona malagasy fitakiana izay tapaka tao aorianan'ny congrès nasionaly nataony voalohany hatramin'ny 15 volana septambra lasa teo tao Fenirivesta. Nafana namoaka feikevitra maromaro ny kongresin'ny syndicat paramedy izay vondronandreo infirmier mpitsabo sy ireo mpampivelona natao tamin'ny Fenirivesta amin'ny fiandohan'ny volana septambra teo. Tafiditra indrindra ao anatin'izany ny fitakian'izy ireo ny fametrahana sampana manokana pia na ny direction générale au niveau ministère fahasalamana. Tokony azahoan'ny paramedy koa le hoe direction générale satria fantatsika fa mitombo andro manalina zany ny paramedy koa piasa panjakana eo koa zany ny piasa any amin'ny tsy miankina ka tokony ho azo zany io direction io na zany naty zany nefa service zay mitantana an'io paramedico 10 000 mahery io zao fotoana zao ary ny tena mbola mampalery ny paramedy ary takinay ny ametrahana hoe mba paramedy mahafantatra ny olona ny paramedy eto Madagasikara no atao mitantana ny service aloha mandra-pahatanterahany ty direction générale ty. Nandritra ny firesana tamin'ny mpanao gazety androany tena namafy ireto solon-tenan'ny syndicat paramedy ireto fa tokony ho jerena akaiky ny fiainan'ireo infirmier mpitsabo sy ireo mpampivelona izay nalefa ny voatoerana ambanivohitra. Ny feikevitra tapaka tany amin'ny congrès national ihany koa dia ny anomezana indemnité de risque ny paramedy koa izay sandana ho 10 alina sy ray hetsy ariary amin'ny ankapobeny zany dia ireo ny zavatra fandinina tany amin'ny congrès national fa ny feikevitra ireo dia ho apetraka amin'ny mpitondra fanjakana mahefa dia izotra amin'ny alalan'ny fampiresana zany zao ny raharaha. Tao anatin'ity firesana tamin'ny mpanao gazety ity dia nanamafy ireo mpikambana amin'ny syndicat paramedy fa tsy mbola nona tamin'ny prime ministre izy ireo na dia efa napetraka tany amin'ny volana aprily ny fangatahana fa nisy mbola takian'izy ireo ny fampiarana ny lalàna momba ny karaman'izy ireo.